Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Hoy ny voalaza hoe aza sasatry ny manao soan'ny hafa na dia izay kely indrindra azonao atao azy. Matetika dia ireny soa izay no heverinao kely sy bitika indrindra ireny mihitsy no mameno toerana lehibe indrindra ao ampon'ireo olona izay nanaovanao izany. Ny kely indrindra ihany anie no hitombo lasa be amin'izay atao rehetra e. Ko na dia tsapanao aza hoe tsy hisy valony eo eo, na heverinao aza hoe tsy hisy pahita ny soa ataonao na tsy dia misy dikany loatra, dia toy izao trano ny fanaovana izany, fa tsy hahafaty antoka anao mihitsy. Vao maika aza hitondra fitahiana ho anao ny fanaovan-tsoa. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mamihina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avy indray fa raha ampitso no omeko, kanefa manana ihany ianao. Oabolana toko 7, 17 sy ny 20. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahihitra loatra nefa tonga malahelo ihany, izay manisy soa olona ho atavezina ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Oabolana toko 12, 17 sy ny 15. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Tarika Harlanto. Fifarinao hainy zara aminao ilay fity, irinanao mba iombona anjara amin'ilay fiainanao tsy mety lo, izy no hiaikarakara sy anao zay aso Natau pahavalo lividianani anao, amirani mutakalo huavimba tapanao, nisutuni aliokulati Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Itanao an'ilay mpandry tsara, tena azo atokany fiainanao, kasandrato tsofiny onjomara fa izy eo anilanao. Itanao an'iny lalantsara, ka samy verindalana resanatry
Zay lay onjany fanantenana. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Miarabantsika rehetra indray eo. Tafahoana amin'ny alalan'izao fandaharan'izao sika noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia misaotra azy. Anolotra fikarakarana sakafo hafa ho anao indray izahay. Na manao fanja no miaraka aminao eto, miaraka amin'ny Sam isahana ny lafin'ny teknika. Ny fikarakarana ny masikita amin'ny voankazo, voafony karamela zany no aroso antsika eto. Masikita amin'ny voankazo, voafony karamela. Dia meno finaritra ary. Reto avy zany no zavatra ilayntsika ahafahana mikarakara ity voankazo ity izay atao masikita ary fonosina karamela rehefa avy eo. Mila karazana voankazo 4 zany sika: mananasy, manga, paiso mena ary paiso abrikô. Marihana zany fa ny fatran'izy ireo dia arakaraka izay tianao sy ny habetsaky ny olona izay hihinana azy zany, fa izay no ilaina. Dia ny anaovana ny karamela indray sakamalaho voakiky 1 sotro kely, dia tantely 1 sotro kely. Dia izay zany ny fatra omenanao amin'ilay fanaovana ny karamela, hoe sakamalaho voakiky 1 sotro kely ho an'ny tantely 1 sotro, fa anjaranao kosa ny mampitombo izany arakaraka ny habetsaky ny voankazo ampiasaina. Dia mila hazo lavalava manify maranidò ihany koa sika, toy ireny fanaovana masikita amin'ny hena ireny zany, izay vita amin'ny bararata. Azontsika atao amin'ny manamboatra, nefa efa misy amidy ihany koa eny an-tsena, dia anjaranao zany ny safidy. Averina indray zany ny zavatra ilaina: mila mananasy, manga, paiso mena, paiso abrikô. Ny habetsaky ny voankazo zany dia arakaraka ny habetsaky ny olona mihinana. Dia mila ihany koa sika sakamalaho voakiky 1 sotro kely, tantely 1 sotro. Ireo zany no karamela izay ataontsika amin'ilay voankazo, nefa anjaranao no mampitombo arakaraka ny habetsaky ny voankazo zany. Fa io fatra io koa dia marihana fa natao an'ny olona anankiray zany izay fatrana karamela izay. Dia mila hazo lavalava manify maranidò vita amin'ny bararata sika, toy ireny fanaovana masikita amin'ny hena ireny, arak'izay mahampy zany. Efa misy amidy eny an-tsena, dia anjaranao zany ny mividina manamboatra. Rehefa voaomana ny zavatra rehetra dia andeha isika iroso amin'ny fikarakarana. Lazaina teo aloha moa hoe toy ny manao masikita ihany sika, saingy voankazo indray no atao solon'ny hena. Alaintsika zany voankazo rehetra: ny mananasy, ny paiso, ny manga, sasana madio tsara, dia avy eo voasana. Ny paiso kosa, na ny paiso mena zany na ny paiso abrikô, dia manana safidy ianao na ho voasanao na tsy ho voasanao izy rehefa voasasa madio tsara. Rehefa vita izay dia tetehana hanana endrika efamira ny voankazo tsirairay, izany hoe tetehana lehibebe zany, fa atao manana endrika efamira ny voankazo tsirairay. Rehefa vita izay dia alaintsika amin'izay ilay hazo lavalava efa nomanina, dia atsofoka moramora eo amin'ilay hazo lavalava ny voankazo rehetra efa nitetehantsika tery aloha. Ka zao afandimy zany ny fomba fampiditra ny karazana voankazo mba hanana ny endrika mahafinaritra. Ohatra hoe atsofoka aloha ny mananasy ilay efa voatetika efamira zany, ary atao lehibebe, dia atsofoka indray ny paiso, dia atsofoka ny manga,
de atsofoka amin'ny paiso abricot de asiana mananasy, asiana manga. De ohatr'izay hatrany ny fanaovana ny masikita amin'ny voankazo. Rehefa tafatsofoka ao anatin'ilay hazo manify lavalava avokoa izany ny voankazontsika rehetra, de afanaina eo ambony afo ny lapoaly. De arotsaka ao ny tantely sy ny sakamalao efa nikigisana. Rehefa vita izay, de apetraka eo ambonin'ilay sakamalao sy tantely efa mafana ny masikita am-boankazo efa vitantsika teo aloha, de atao mihosotra tsara eo amin'io karamela io izany mandritra ny 2 minitra ny masikitantsika. Le sakamalao sy tantely izany natsotsika hoe karamela eto de atao mihosotra tsara mandritra ny 2 minitra eo izany ny masikita am-boankazo tsirairay, de atao toy izany avokoa izy rehetra. Avelao angatsika aveo de aroso hoanina. Marihana nefa fa raha ny tokony ho abetsaky ny aniny tsirairay de manana didina voankazo 4 isaky ny karazam-boankazo ny olona tsirairay ho an'ilay sakamalao voakiky 1 sotro sy tantely 1 sotro. Izany hoe didiny 4 isaky ny karazam-boankazo no an'ny olona tsirairay. Averina kely ny fomba fikarakarana. Sasantsika madio avokoa ny voankazo de voasana. Ny paiso moa zany de zay tianao na voasana na tsy voasana. Aveo de tetehana anana endrika efamira lehibehibe ny voankazo tsirairay izany. Marihana zany fa ireo voankazo voatetika ireo rehefa nitetehana efamira lehibehibe de tokony anana anjara 4 isaky ny voankazo ny olona anankiray. Zay no sahaza ho an'ilay tantely 2 sotro sy ny sakamalao voakiky 1 sotro kely. Rehefa vita izay de alaina ny hazo lavalava voatetika manify de atsofoka moramora. Ary alefa tsirairay ao amin'io hazo lavalava io ilay voankazo efa nitetehantsika teo aloha, ka afandimby zany ny fomba fampiditra ny voankazo mba hanana endrika mahafinaritra ny masikitantsika. Ohatra hoe atsofoka zany ny mananasy, de asiana paiso, de asiana manga indray, de atsofoka indray ny mananasy de asiana paiso mena. Arakarak'izay tiavantsika azy zany atao toy izany avokoa zany amin'ny voankazo rehetra. Rehefa tafitra voatsofoka ao anatin'ilay hazo manify avokoa zany ny voankazo rehetra toy ireny manao masikita amin'ny hena ireny sika, de afanaina eo ambony afo ny lapoaly. Rehefa mafana ny lapoaly de arotsaka ny tantely sy ny sakamalao voakiky. De ampandalovina tsirairay eo amin'ny tantely sy sakamalao nafanaina teo ambony afo ny masikita am-boankazontsika, ka atao mihosotra tsara aminy mandritra ny 2 minitra zany ny ahodina sy ahosotra tsara eo isaky ny masikita amin'ny voankazo tsirairay. De atao toy izany izy rehetra. Rehefa vita izay de avela angatsika ny masikitantsika de aroso hoanina de mahazo tohomana. AWR, boîte postale 700, Antananarivo, Raikamzato. AWR manolotra ho anao. Feo ny fonantena. Iray sa telo. Falitafoana aminao atao anatin'izao dinika ratsoratra masina izao ny namanao Kalebo Andretsikivy. Asaina ianao aharitra hatramin'ny farany. Amin'ny ankapobeny dia fiara-miasa no ahavitana zavatra goavana eo amintsika olombelona. Firaisan-kina avokoa no nahavitana ireny zava-mahatalanjona ety an-tany ireny. Nila izany firaisan-kina izany ve Andriamanitra tamin'ny famoronana? Izany hoe Andriamanitra firy no namorona izao rehetra izao. Avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no hitadiavantsika ny valin'ireo fanontaniana ireo aorian'ity vavaka ity. Ary vavaka isika. Ray masina ny an-danitro,
maniry ny hahafantatra anao izahay satria izany no azahoana fiainana. Koa ampitomboy amin'ny alalan'izao fianarana ny teninao izao ny fahalalana ianao izay mitondra famonjena. Ampio koa izahay hiaina mifanaraka amin'ny hafatra avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa izy irery ihany no Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Tsy fitambaran'Andriamanitra telo akory izy fa iray ihany fa miseho sy miasa amin'ny endrika telo. Izay ilay antson'ny kristianina hoe telo izay iray na trinité. Tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly akory io teny io saingy fahamarinana fototra ao amin'ny fotom-pinoana kristianina. Hita manerana ny soratra masina manontolo ny mahatelo izay iray an'Andriamanitra mpamorona. Vao misokatra amin'ny Baiboly dia miharihary ao ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy. Hoy ny Genesis 1:1-7. Genesis 1:1-7. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava, dia nisy mazava. Hita ao amin'ireo andinin'ireo ny ray, ny fanahy izay nanomba, ary ny feon'ny ray nanao hoe misy mazava. Tsy izy io feo fa ny zanaka, dia ilay teny tonga nofo. Jaona 1:5. Tsy ho takantsika olombelona amin'ny fahafenony izany sary izany satria voafetra ny saintsika. Tsotra kosa nefa izany raha raisina amin'ny finoana sady mahavonjy, satria tsy misy afa-tsy io Andriamanitra tokana. Mpamorona io ihany no mpamonjy antsika ihany koa. Moronamorona hafa maro ny olona rehefa miala amin'Andriamanitra tokana, mpahary sy mpanavitra. Raha vao nanavaka ny zanak'Israely hitahiry sy anaparitaka ny fahalalana azy ny Andriamanitra ny Baiboly, dia io mahatokana azy io no nantotanterany mafy. Hoy izy eo amin'ny Deutéronomie 4:1-5. Mianoro Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany. Tamin'izany fotoana izany dia samy efa nanana andriamanitra hafa maro avokoa ny firenena maro teto an-tany. Andriamanitra no foronina avokoa nefa izy ireny fa tsy mba mpamorona. Imbetsaka Andriamanitra no mampitandrina ny amin'ny loza ateraky ny fivavahana amin'Andriamanitra izy na ny sampy. Andeovaka itsika ohatra ny teny nampitondrainy ny mpaminany Isaia. Isaia 4:7-20. Isaia 4:7-20. Zao no lazain'i Jehovah, mpanjakan'i Israely, dia Jehovah tompony maro, mpanavitra azy. Izany voalohany ary izany farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy iza. Ary iza moa no mba mahantso tahaka, aoka nambara sy andahatra izany amiko izy, hatr'izay nampitoerako ny firenena fony fahagola, ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga, dia aoka ambarany koa izany. Aza matahotra na mangovotra ianareo. Tsy efa nampandray anareo hatramin'ny fahiny va ka nanambara taminareo? Eny, ianareo no vavolombeloko. Misy Andriamanitra afa-tsy iza va? Tsia, tsy misy vatolampy, tsy hitako izany. Izay mamorona sarin-javatra voasokotra dia zava-poana avokoa, ary ny tiany indrindra dia tsy mahasoa. Ny vavolombelony ireny dia tsy mahita na mahalala. Mba hamenatra azy. Iza no namoron'Andriamanitra na nanao sarin-javatra nidina izay tsy mahasoa akory? Indro menatra ny namany ireny. Fa ny mpiasa dia olona ihany. Aoka hivory izy rehetra ka handroso, aoka ho raiky tahotra sy homenatra avokoa izy. Ny mpanefa manamboatra fiasana, miasa amin'ny arina izy ary manamboatra azy amin'ny tantanana sy miasa azy amin'ny sandriny matanjaka. Eny, nony izy ka ketraka ny heriny. Tsy misotro rano izy ka reraka. Ny mpandrafitra manenjana ny kofehy sy manamarika azy amin'ny fitsimpiana. Manamboatra azy amin'ny vakona izy, dia manamarika azy amin'ny kompa, ary mahavita azy ho tahaka ny endrik'olona, dia tahaka ny atsara tarehin'ny olona. Mba hampitoerina ao an-trano, tsy maintsy mijinja ny sedera izy, ary maka ny azo ileksa sioka, ary mifidy azo any anala. Mamboly ny azo orinao izy, ka ampaniriny ranonorany zany, ary dia anaovan'ny olona kitay zany ka analany amindrony. Eny, ampiretiny zany mba anendasany mofo. Anaovan'ny Andriamanitra izany ka dia ivavahany. Eny, anaovan'ny sarin-javatra voasokotra koa izany ka dia iankofany. Ny sasany dorany amin'ny afo. Eny, ny sasany ahandrony hena. Manatsatsika hena izy ka dia voky. Eny, mamindro izy ka manao hoe aha, mafana zany.
nahita afo ala ary ny sisan'izany dia amboary no Andriamanitra ho sarin-javatra voasokotra ary miondrika sy miankoka eo anatreny izy ka mivavaka aminy hoe vonjeo aho fa Andriamanitra ianao. Tsy mahalala na mahafantatra ireny fa voatapona ny masony ka tsy mahita ary ny fony ka tsy mahalala. Tsy misy mieritreritra ao am-pony na mba manana fahalalana na saina akory ana hoe ny sasany mantsy nidorako tamin'ny afo, eny efa nanendy mofo tamin'ny vainafony aho, efa nanatsatsika hena ka nihinana, ko ny sisa va ataoko fahavetavetana iankohofako eo anatrehan'izay vatakazo. Ho mandavenina izy, voafitaka ny fony ka nampivily azy, ka dia tsy mahavonjy ny fanahiny izy na mahalaza hoe moa tsy lainga va no eto an-tanako akavanana. Fandrika mora mahavoantsika olombelona ny famoronana sy fivavahana amin'Andriamanitra hita maso, izay tsinona fa zavaboary tsy mahavonjy. Na inona maka ny toeran'Andriamanitra mpamorona, na olombelona na zavatra na inona dia sampy avokoa. Rehefa hanomboka ny asa fanavotana Jesosy dia niseho tamin'ny fomba manetriketrika indray ny mahatelo izay iray an'Andriamanitra. Tamin'ny nanaovana batisan'i Jesosy ny sehon'izany. Zao no voatantara ao amin'ny Mateo 4:5-12 ka hatramin'ny 7. Mateo 4:5-12. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Niseho tamin'ny fahafenondray teto ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina dia tahaka ny tany amin'ny famoronana. Rehefa vitan'i Jesosy ny asa-panavotana nataony teto an-tany dia nibaiky ny mpianana izy mba hanao batisa ireo izay manaiky izany asa-panavotana izany. Dia mbola amin'ny anaran'Andriamanitra telo izay iray ihany no nasainy anaovan'izy ireo an'izany. Hoy izy ao amin'ny Mateo 7:17. Mateo 7:17. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Efa mpianatra ve ianao ary efa natao batisa tahaka ny nanaovana an'i Jesosy? Anisan'ireo zanak'Andriamanitra izay sitrany ianao raha mandeha amin'izany lalan'izany. Asehon'i Paoly amin'ireo tsodrano nataony ho an'ireo fiangonana nanoratany ny asa ataon'Andriamanitra telo izay iray amin'ny famonjena ny mpanota. Hoy izy ao amin'ny Korinthianina 2:17-17. Korinthianina 2:17-17. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Tiantsika Andriamanitra ka nanome fahasoavana ao antsika dia Jesosy Kristy, ary ny fanahy masina no mampiray antsika amin'Andriamanitra sy amintsika samintsika ao amin'izany fatoram-pamonjena izany. Niarana morona ary miara manavitra ny olombelona ny Andriamanitra telo izay iray, izay Andriamanitra ny Baiboly. Iray ihany ny tanjona kendrena, noho izany tsy mifanipaka na mifanohitra ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Isika olombelona dia mety anohitra ny tena antsika ihany, fa tsy mba toy izany Andriamanitra. Ireo sampy ny jentilisa izay marobe dia sady efa niforonona no mbola mitaky zavatra amin'ireo mivavaka aminy. Mazava ny eo ambadika izy ireny fa ilay anjely voaroka avy any an-danitra izay naniry koa mba hiankofana tany. Zany na voaroka azy avy tany an-danitra, koa dia mbola mitaona ny olona izy hiankohoka aminy amin'ny fomba maro samihafa. Izany no antony nanaovan'Andriamanitra ny fiankofana amin'ny samy rery ho didy voalohany eo amin'ny didy 10. Andeo vakitsika izany. Exodosy 20:17. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Mahavery ny fananan'Andriamanitra hafa ankoatry ny Andriamanitra namorona zao rehetra zao, izay miasa amin'ny fomba telo, dia ny Ray, ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tsy hitantsika ny Ray, ny Zanaka efa teto an-tany ary efa lasa ny an-danitra, fa ny fanahy masina no mbola eto amintsika, na dia tsy hita maso ihany koa, saingy hita ny asany. Izy no mitaona ny mpanota hiverina eo amin'i Jesosy izay mpanalalana sy mpisolo vavantsika eo amin'ny Ray amin'izao fotoana izao. Misy fitsarana antsika ny an-danitra, matoa misolo vava antsika Jesosy. Rehefa vita zany fitsarana famotim-pitorana ny an-danitra zany dia hiverina Jesosy amoaka ny didi-pitsarana ho an'ny olona rehetra, na ny maty na ny velona. Alohan'izany anefa dia
mbola manana fotoana isika iainona ny antso ny fanahy masina izay mitaonantsika hiverina ho amin'ilay raintsika ny an-danitra zao ny tenin' jesosy ny amin'ny asa mbola ataon'ny fanahy masina ao am-pontsika apokalipsy 2:17 ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy ary aoka izay mare anao hoe avy ary aoka ho avy izay mangetaeta ary izay mety aoka izy isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina mangetaeta fiainana mandrakizay atolotra il'Andriamanitra telo izay ray any an-danitra va ianao manatona azy fa maimaim-poana izany ary fotoana mbola mety izao hivavaka isika ray masina ny an-danitro reseo lahatra amin'ny fanahinao izahay anatona anao ka isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina fa mangetaeta teo vonjena izahay amin'ny anaran'i Jesosy ilay ho avy tsoela no angatahanay izany vavaka izany amen. Eo am-panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. Rindrampeo sy tononkalo fandaharana vokarin'ny radio Adventiste maneran-tany. Amin'ny fofeny fitiavana tokoa no anasan'ny AWR na ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenananao hanaraka ireto rindram-peo sy tononkalo izay ny fantenana ireto mba atolotra sy ampahery anao. Mety malahelo angamba ianao, mitomany mihitsy aza no ny toe-javatra izay niatra tamin'ny fiainanao. Mety ho kivo sy reraka no ny fahadisom-panantenana sy ny adi-tsaina be dehibe izay mifamaovao. Kanefa aza kivo na manary fanantenana, fa noho izany rehetra izany indrindra no antony nidinan' Jesosy mpamonjy tetỳ an-tany ka nahafaty azy ahafahany mamonjy sy manampy anao. Raha toa ka mety ianao ka mino izany famonjeny izany. Tsarovo mandrakariva fa ny tanan'i Jehovah dia tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Hoy ny voalaza ao amin'ny Isaia 5:15 Ary na inona izay tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Izany ny teny fikasana izay atolotra anao ao amin'ny Marka 2:4-20. Koa dia manasanao ary zahay hankafy ny rindram-peo sy ny tononkalo izay atolotra anao. Azakivy raha sendraka maloka ny andro manjombona tsisy masoandro, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha tsy tratra izay nokasaina mba niezaka fa nodimaina, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha tonga izay tsy fananana, tsy hita izay ho raisin'ny tanana, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha niendaka izay nifikirana, miady rery ny tena sahirana, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha sendra sakaiza manody, mamitaka tsy matahotody, azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha misy ny manendrikendrika, mitoraka sady manenjika,
aza-kivy fa mandalo izany fa ny fiainana tsy androany ihany. Raha nianika lalana avo voadona ny tena kalavo, aza-kivy fa mandalo izany fa ny fiainana tsy androany ihany. Ninonina onjany fiainana mamely mandratra fisainana, aza-kivy fa mandalo izany fa ny fiainana tsy androany ihany. Antokopihira antsany avo. Mbola hisy maraina vaovahindray ho anao sombinaina aokizany aiay. Mbola hisy maraina aokizay mbola misy antenaina atrakairainy lo. Zay lay onjany fanantenana. tsy irery akory ianao. Ho anao ilay miheviteno tsinotsinony eto an-tany, aza manambany tena. Ho anao ilay kivy lava tosakay izany hitomany, any ambony rejerena ka ny finoana no akaro, ny tebiteby atsaharo.
ho anao ilay mivavaka mazoto tsy miato mitalao ombeniombeny toy izao trano ny atakao ataovy mafy reny antso fa mbola ivaly izy reny ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay miady rery nefa mbola manantena toy izo nezakao tsy anjera akory ianao na dia efa mivembena misy ray mitsinjo anao ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay mamikitra kanefa dia navototra dia mifitetaka irery izay rehetra iangaviana mba hamonjy to tsy rototra fa ny tomponao mijery ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay miezaka kanefa tsy mahomby velotsento mitaraina tsy maintsy miady vao mandresy ka izao reno tsarovy niezakao tsy ho verimaina ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ho anao ilay voailika anakoa ampahoriana mahatsiaro taona foy tsy irery akory ianao tsy hoe ny laozam-pifaliana filay mpamonjo no antsoy ka ny finoana no akaro ny tebiteby atsaharo ka na ho mora na ho mafy Jesosy mijoro ho vatolampy. Amen. Mpanoratra Eki. Naturals Group. Watsika rehetra tsirairay ity hiray ity fantatsika fa sarotra ny fiainana nefa zakiny fa mitraka hiatrika ny ady izay tsy maintsy atao hatreana manana finone manana finona manana finona fa tsy maintsy hoavy ny anjarana dia mino fotsiny any mino fotsiny any mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. Ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Wanao yani kuzan milau kivika hamu ifu wetu tutimia disiunula na maru demi vakilu isamu tsaru vifanu na kivi demi hamaleni nefani adi tsimaitsi atau kaguri ni heri manana finune manana finuna manana finuna
fa tsy maintsy hoavy ny anjaranao dia minofotsiny aminy minofotsiny aminy minofotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjonao manana finone manana finona manana finona fa tsy maintsy hoavy ny anjaranao dia minofotsiny aminy minofotsiny aminy minofotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjonao minofotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjonao minofotsiny fa tsy maintsy ho tafita ny tanjonao zay lay onja ny fanantenana sahino roso ampinoana zay any kely vitanao dia ataovy amin'ny mpifaliana zay tsara reny tanterao dia hitondra fitahiana zay heverinao ho bitika dia ataovy ampinoana fizay mirosoka mavitrika handresy ninona midona ny tsy misy no iaingao dia mba milo fosa mafy toy izao trany ny ezakao fa hahafindra vato lampy ireo mpanan-kivy itodio dia nitanjonao banjiny sedry reny fa iafio handresy anao fa azadino raha toa mitady salasala tojambena tsy ahajery tadidio dia sainy tsara fa ny Andriamanitra ao mahery raha tapidalana ale ny azavana to tsy tazana dia anan-kivy tena ve andao Jesosy no iantsapazana mpanoratra Eki ny finoako na kely toy ny votsinampy dia mafindra tendrombohitra izay dia ampy kaninona manakana eo anolona raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com misaotra tompoko ny tanany ray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray dia mivava manana finona ny teniny mitondra aina vaovao izy atr'izay ho mandrakizay
sambatra etrewa minetinaia azamanay nizanani asantanani adidini kaninuna manakana ewanulona matukia minua jesotsi manda antenainay fa nampahery anao ny rindra-peo sy ny rindra tononkalo izay naroso teto no karakarain'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana izay nosoloan'ny fanja sy ny teknisianina samyma tena teto atao anatin'ity hira ity no entitsika mametraka ny mandrapitafa indray ho amin'ny rindra-peo sy tononkalo amin'ny manaraka atao anatin'izany hira izany misy ny afatra tianay atolotra ho anao mahiresa satria sambatra izay olona manana an' Jehova ho tokony. Amen. Amen fonjy sambatra ho famanana na ho tokiko dianao no tompoko sy mpamondiko tsara zay hoanidako tokiko ty ayanao aza mandao aly piainy fiainako sy mpamondy ekeko hitondray ho any an-danitra hidore miaiai mpiainana nahatonga ny eritreritro isaina ny adiny mafy omanam-piare riray ao ambony fazaverirere zahay iandronay ety fafoy tsy azo ivalam-panana radio adventiste maneran-tany ilay feon'ny fanantenana tsy ho faty antoky izay manompo anao Jesosy fiadanam-po sy fanay no efa hiainany satria amilanao maro ny olona aveo ankavy sy eo ankavanana fizay manana ny Jesosy mpandresy ny fiainany ny tompono heriny hidore miaiai mpiainana nahatonga ny eritreritro isaina ny adiny mafy omanam-piare riray ao ambony fazaverirere zahay iandronay ety fafoy tsy azo ivalam-panana ny mpanomponao aza foy mba omeo fitsaharana eto izahay Jesosy ilay feon'ny fanantenana fa ny teninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata
faly tafaraka aminao eto ampianarana ny soratra masina amin'ny alalan'ny lesony sekoly sabata izahay. Misaotra no ny faharetanao. Mivavaka izay mba handre ny feon'ny tompo miteny aminao ianao ka atsiaro famelombelomana. Anio isika dia andinika ny lohahevitra nomenany lohateny hoe i Kristy no ivo. I Kristy no ivo. Ina no sarenohatra ampiasain'ny Paoly mba amaritana ny firaisana vaovao misy eo amin'ny olona ao amin'ny Kristy. Ary tamin'ny fomba ahoana no nanaovan'i Kristy ho tonga vondron'olona iray monja ny vondrona rotonta. Ndefaka itsika izay voalaza ny Efesana toko 2. Efesana toko 2 dia ny andininy 1:10 ka hatramin'ny 2:20. Efesana toko 2 andininy 1:10 ka hatramin'ny 2:20. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsaroa fa fahiny nareo izay jentily saraka ny nofo ka nolazain'ny voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny, tsaroa fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa olony koa azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekenina rano Kristy. Fa izy ny fihavanantsika izay nairay antsika rotonta ka nandrava ny hevitry ny fizarahana. Fa tao amin'ny nofony no nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao tandremana mba hanakambanany antsika rotonta ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary hampihavanana antsika rotonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonoany ny fandrafiana. Ary tonga izy ka nitory-teny misoa mahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Fa izy no nanantsika rotonta fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny ray. Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo-tany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankolan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy no miaraka ahorona koa ianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Dia toizantsika amin'ny Galatiana toko 4:7-20. Galatiana toko 4:7-20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Miresaka momba ny rindrina tao amin'ny tempoly jiosy Paoly. Ao amin'ireo andininy izay voaviny fakitsika tao amin'ny Efesana toko 2 ireo. Nampisaraka ny mpivavaka ireo rindrina ireo. Nampisaraka ny lahy sy ny vavy ary nampisaraka ny jiosy sy ny jentilisa. Nentina nanehoana ny hevitra sy ny fotom-pisainana nampisaraka ny olona ihany koa ireo rindrina ireo. Izao nefa nanaisotra ireo rindrina nampisaraka ny olona ireo ny azo fijalian'i Kristy. Ary izay no tsindrin'i Paoly amin'ny Efesana toko 2:5 manao hoe hanakambanany antsika rotonta ao amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana. Tsy salasalana fa vaovao mafaly io dravitr'Andriamanitra io. Manampy ny mpivady koa io mba ho lasa iray fo, iray saina, iray fanary, iray vatana ao anatin'ny fanambadiana. Aonao kosa indray ny amin'ireo fianakaviana efa rava hatry ny ela. Noho ny finoana an'i Jesosy dia afaka hiavana ihany koa ireo fianakaviana efa rava hatry ny ela ireo. Tsara mitanisa ireo andalan-teny momba ny firaisana amin'ny Kristy ao amin'ny Baiboly. Fa tena tsara indrindra raha toa ka manana izany eo amin'ny fiainana isika. Inona ny fovana entin'i Kristy ao amin'ny fiainantsika mba hanampiana antsika hanana firaisana sy fihavanana io. Ndevaka itsika ny Romana toko 4 dia ny 4-7. Romana toko 4 dia ny 4-7. Zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry indray no handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao.
fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka nomboana taminy hanombala ny tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Dia toizantsika amin'ny Korintianina faharotoko fa 5:7. Korintianina faharotoko fa 5:7. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Vakitsika farany ny Efesana 4 dia 9:7-20. Efesana 4:7-20. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonaraka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana, koa isoro ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isa momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay mangalatra tsy hangalatra intsony, fa alao ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany, mba hisy omeny izay tsy manana. Aoka tsy aloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hazon'ny mihainy fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasihy anareo amin'ny andro fanavotana. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ary ny lolompo rehetra. Ary eo ka samy ele mifanamanamany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ity misy fampiasana kely azontsika atao. Manaova faribolana lehibe iray ianao, mangala taratasy na tsy maninona eo amin'ny tany eo, dia mandraisa hazo kely na mandraisa charbon, dia manorita tsipika maro avy eny amin'ny sisin'ilay faribolana mankeo amin'ny ivon'ilay faribolana. Hitanao ve fa arakaraka ny anakekezan'ireo tsipika ireo ny ivon'ilay faribolana no ifanakekezan'izy ireo ihany koa. Tahaka izany koa mifanakaiky kokoa isika rehefa manakaiky kokoa an'i Jesosy. Hoy Ramatoa Elaine White, mijoro eo anelanelan'ny ray sy ny zanaka sy ny mpivady Kristy ilay mpanalalana. Miasa ho azy ireo izy na dia tsy tsapany aza izany. Tsy afaka manorina fifandraisana mivantana amin'ny olona ny ivelany afa-tsy amin'ny alalany isika, amin'ny alalan'ny teniny ary amin'ny alalan'ny fanarantsika azy. Mpanota avokoa isika rehetra, misy kilema, misy tsiny, na ny ataontsika na ny tenitsika, ary mora dia mora ny sy ny fifandirana sy ny fisarahana. Mitadiava fifandraisana akaiky amin'i Jesosy ianao. Tadiava izany ho anao manokana, ho an'ny tsirairay ao amin'ny ankonanao ary ho an'ny mpianakavy. Izany ihany ny fomba tokana ampiraintsika. Hivavaka isika. Rainezany an-danitro, misaotra anao no ny teninao, misaotra no ny drafitrao mampiray ny mpianakavy. Tehirizo akaiky anao ny tsirairay avy aminay mba hifanakaiky koa izay samy izahay ao aminao. Dia misaotra anao mihaino sy mamaly izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Veloma mandra-piona tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.